na dia efa nentina taminao tato anatin'ny fampalalam-baovao ny sabotsy lasa teo ary ny ako ny fanokafana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny orena ny fahitalavitra matv dia mbola omena fahafampo ianao ry mpijery ajaina amin'ity takariva ity ka dia ho jerentsika ary ny sary misimisy kokoa mirakitra izay fety izay no tanterahina teny amin'ny espasy mahatazana izay. Fety lehibe teny amin'ny espasy mahatazana Fort-Voiron no nentina nanomboka ny fanamariana ny faharoapolo taona ny fahitalavitra ao matv ny sabotsy lasa teo. Volanina teny an-toerana ireo mpiasa rehetra ka nanomboana ny fotoana ny fitopy vavahana no tarian'ny pasteur Araherva Traina Sylvain. Ho amin'izany nazovy no mandeha izany teny toy izany ka mankatao azy dia marina ny raha manantsay izy izay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy ary latsaka ny ranon'olana ka nisy vitabe sady ny fofoko ny rivotra ka namena izany trano izany nefa tsy mianjery izy satria efa naorina teo ambonina ny vatolampy. Taorian'izay dia mpiasa 20 no notolorina ny medaly ny asa ka ny 120 dia nahazo ny medaly volafotsy sy alimo mitambatra, ny ambiny kosa dia notolorana ny medaly alimo. Anisan'ireo nahazo ireo medaly roa ny filotale jeneraly mpanorina ny orinasa Dado Andrembely Mivady izay nanambara fa dia efa betsaka ny vita tao anatin'izay 20 taona izay ary mbola miezaka ny hanatsaratra ny zava-misy ihany koa no tanjona. Betsaka ny ezaka natao mbola hotomisantsika hatrany izany. Ary isao tentomana fitondram-panjakana avy amin'ny lalàna ministera ny serasera-piay. Taorian'ny matv mitsangana ihany koa radio FM 105.2, gazety malaza, gazety mahery, afarany teo gazety izany. Mampafaly ny nasa fa manana ny toerany tokoa amin'ny sera isika atao groupe matv. Eto mpamanarana faniriko dia mbola afataratsika rehetra ny 20 taona manaraka. Nanome voninahitra an'ity lanonana ity ny minisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ireo andrim-panjakana Vonson Razafindambo Andrianjato izay nanambara fa hatramin'izay vanim-potoana nisian'ny fahitalavitra matv izay dia tsy mbola nanana olana tamin'ireo fitondrana ny fanesy izy. Raha ny matv moa zany dia mijoro vavolombelona ny tena raha ohatra ka izany orinasa izany no resahana satria any amin'ny andro iray tao amin'ny 570 dia tonga tao amiko tovinandraikitra tao amin'ny ministera poste sy ny fifandraisana andafitra ny tenako tamin'izany ary nisy tovolahy kely tonga tamin'izany fotoan'izany hijoro ho tompona orinasa na televizionna voalohany eto Madagasikara ary resaka fohy izahay niaraka tamin'ny talen'ny famoahana izay mbola izy hatramin'izao no tamin'izany resaka 10 minitra ny fampiresahana dia tongako tany amin'ny ministra tompon'andraikitra izy ary dia mivoaka ny lisansi ny matv tamin'izany fotoan'izany. Amin'ny mahafety azy moa dia nitohizana tamin'ny fiara misakafo. Ny hira sy ny dihy ity lanonana teny Fort-Voiron ity. Tsy nahadinoana ihany koa ny mofomamy izay nanamarika izao tsingeritaona izao izay nozaraina ho an'ny ireo rehetra. Fanombohana ihany moa ity ny tanterahana ny sabotsy lasa teo ity satria dia mbola maro ireo hetsika ho tanterahana mandritra ny taona iray manontolo.